tao amin'ny baiboly ve ny areti-mandringana ary inona ny antony izay areti-mandringana izay pastera? Raha toa ka jerena dia ao amin'ny baiboly tsy ohatra masina testamenta taloha indrindra dia valiteny roa samy hafa. Raha ohatra ka vakina ny testamenta taloha zany ka arahana amin'ny loza folo ny jerena azy dia izao mitranga ny areti-mandringana voalohany indrindra tahaka ny hoe ho famaizana na ny marimarina kokoa ho fanehoana amin'ny zanak'Israely fa Andriamanitra izay arahany dia Andriamanitra mitondra an'izao rehetra izao, Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, ka ilay areti-mandringana azy ny Egyptianina dia fanehoana fitsarana zany. Ilay areti-mandringana zany amin'ny fotoana io raha ohatra ka jerena amin'ny loza folo dia fitsarana no heviny. Inona hoe fitsarana? Fanehoana tamin'ny Egyptianina fa tsy mahavita na inona ny Andriamanitra. Ary fanehoana tamin'ny zanak'Israely kosa fa azo itokida ny Andriamanitra ny zanak'Israely. Amin'izay fotoan'izay ilay areti-mandringana zany dia tena fitsarana. Ary tsy tokony adoroana fa ny hevitry ny teny hoe krizy anankiray dia fitsarana. Noho zany dia ao amin'ny soratra masina zany dia ny areti-mandringana amin'ny soratra masina testamenta teloha dia fanavahana, fitsarana, fanavahana hoe izy amin'ny tsy izy. Ary fanehoana ataontsika hoe amin'ny mpino zany fa an'Andriamanitra ny fahefana ary Andriamanitra izay itokiny dia mahavonjy azy, tsy mampitovy azy amin'ny zanaka izao tontolo izao. Fa ny faharoa dia izao famaizana ilay izy, mety ho kapoka ilay izy. Raha toa ka mamaky ny bokin'ny Samoela faharoa toko 4:20 isika dia aseho ny bokin'ny Samoela fa mety ho tesitra Andriamanitra. Raha misy mpanjaka izay tena atao hoe tian'Andriamanitra indrindra ary natoky an'Andriamanitra dia Davida. Fa tamin'ny andron'i Davida nefa dia nisy areti-mandringana izay nitranga. Inona ny antony? Tsotra be. Davida zany dia tonga teo amin'ny tampony fahefana. Tonga teo amin'ny tampony fahefana izy dia nahana miaramila be dia be izy dia azo ny fakapanahy izy. Nanisany vahoakany, nanisany miaramilany dia tezitra Andriamanitra dia nandefa namela nandefa areti-mandringana. Inona ny antony? Ny antony dia izao raha jerena hoe fa nina koa Andriamanitra dia nandefa areti-mandringana ho an'i Davida, ho an'ny firenena fa nahoana ary? Satria tsy ny fanisan'i Davida ny olona akory ny ratsy, tsy ny fanisan'i Davida ny vahoaka akory ny ratsy, fa ny tao anatiny dia ny hoe no heverin'i Davida zany fa ny herin'ny miaramilany na ny herin'ny vahoakany no nahatafita azy. Zay ny nahatezitra n'Andriamanitra. Tsy lay fa Andriamanitra zany ny olona betibetre fa ahoana moa zany Andriamanitra inona moa no maharatsy ny statistika raha jerena amin'io zany. Tsy dia ilay statistika loatra ny ratsy fa vaikio tsara amin'ny Samoela faharoa 4:20 dia hoy ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa ihany. Ary ny fahatezeran'i Jehovah nirehitra indray tamin'ny Israely ka dia nanomesaina ny Davida izy ianao izay hahatonga loza amin'ny vahoakany hoe mandehana isao ny Israely sy ny Joda. Dia hoy ny mpanjakan'ny Joaba komandin'ny miaramila izay teo aminy mandehana mitetin'ny fiainan'i Israely rehetra hatrany Dana ka hatrany Beerseba ary alamininareo ny vahoaka mba ho fantatro ny isa. Ny dikan'io zany dia izao azon'ny fakapanahy Davida eritreritra fa ny fahabetsahan'ny olony sy ny kalesiny sy ny miaramilany nandresen'ny vahavalo. Dikan'izany dia izao nahatonga ilay areti-mandringana dia ny fiheveran'ny olona fa tsy ilaina intsony Andriamanitra. Nahatonga ilay areti-mandringana dia ny fialan'ny olona tamin'ny fiankinana tamin'Andriamanitra na ny marimarina kokoa fialan'ny mpino. Ny mpino zany mety mieritreritra hoe matoto izao izy dia noho ny fahaizany, noho ny siansa, noho ny heriny fahadinony Andriamanitra. Zay nahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra tamin'ny Davida. Tena ilay areti-mandringana dia tena ilay areti-mandringana izay tao amin'ny fanjakan'i Israely. Ka asa inona re
no nahatonga ny Davida nanao an'izay. Nahatonga ny Davida anadiny fa tsy noho ny fahaizana noho ny herina noho ny tanjaka nahatonga azo mpanjaka sy nahatonga azy nanitatra ny fanjakana sy nahafe ny fanjakana rehetra nanodidina azy fa everiny fa fa amin'ny heriny teny. Io no nahatezitra an'Andriamanitra. Io no nahatezitra an'Andriamanitra ka nahatonga ilay arety mandrikana amin'izay fotoan'izay ilay arety mandrikana dia tena karavasy hoentina mampiverina mampatsiaro tena ny vahoaka an'Andriamanitra. Ary ny toy ny tantara moa dia rehefa nandalo ilay karavasy lay ataontsika hoe kapoka tamin'ny arety mandrikana dia niverina tamin'Andriamanitra Davida ary nifona tamin'Andriamanitra noho ny fiankinany tamin'ny herin'ny tenany fa tsy fahatokinan'Andriamanitra. Misaotra paster, ahoana ary mety ho fijery ara-panahy mikasika an'ity valanaretina coronavirus ity? Raha jerena amin'ny lafiny ara-panahy marina tokoa fa betsaka ny azo hijerena ny valanaretina io, tsy io ihany inge teto ambonin'ny tany, efa betsaka ny valanaretina nalovany olombelona. Ary azo jerena amin'ny lafiny siantifika raha teo koa izy izay tsy anjarako fa anjarana mpitsabona anjarana ampaisana momba izany fa raha jerena amin'ny lafiny siantifika nge misy mitondra nandray ahitana karazam-panafody vaovao mampivoatra ny siansa sy ny sisa rehetra. Ny peste 100 taona lasa teto Madagasikara, ny grippe espagnole sy ny sisa izay efa niaina teto ambonin'ny tany. Avelantsika satria fijery siantifika fa azo jerena amin'ny lafiny ara-panahy tokoa raha zany fanontanianao izany ary hoe ka hoe jerena amin'ny lafiny ara-panahy ilay valanaretina ankehitriny inona ny mety ho heviny dia tsy miala amin'ny zoatra masina ihany isika. Raha toa ka jerena dia ny zava-mitranga tahaka izao dia mety ho roa na telo ny heviny. Jerena amin'ilay tantara andrasantsika teo, ny aingana avy amin'ny loza folo sy ny aingana avy amin'ny tantaran'i Davida izay tian'Andriamanitra. Tsy hoe ny fisian'ny loza valanaretina tahaka izao tsy midika mihitsy hoe tsy tian'Andriamanitra Davida. Na ny fisian'ilay valanaretina tany amin'ny Egyptianina dia tsy midika hoe tsy tian'Andriamanitra ny Egyptianina fa misy lanto ny manokana mihitsy, tsy hoe Andriamanitra tompontsika Andriamanitra ratsy fanaka faly ahita fahafatesana, tsy izay loatra ny dikany raha toa ka jerena amin'ny tantara ireo. Fa ny voalohany dia izao, ny zavatra mitranga tahaka izao dia tena mety ho ataontsika hoe raha mipetraka eo amin'ny toeran'ny Egyptianina isika dia tena mety ho tsy fitandreman'ny olombelona amin'ny ankapobeny mihitsy ny planin'Andriamanitra. Andriamanitra efa niteny tamin'ny Egyptianina, niteny tamin'ny Farao hoe alefaso ny oloko fa tsy nanaiky izy. Izany hoe nisy fandikana ny sitrapon'Andriamanitra, nisy ataontsika hoe efa nisy famantarana atao Mosy izay tamin'ny Egyptianina hoe raha avoakanao reo raha alefanao reo dia tsy hisy fandikanana mihitsy fa mbola tsy nalefan'ny Egyptianina ihany. Ny dika izany dia izao, misy ataontsika hoe mafo ny firenena, mafo izao tontolo izao, te hiaika an'Andriamanitra tahaka ny Egyptianina. Ary eventsika manao hoe mety mitranga izao zavatra izao raha jerena amin'ny lafiny ara-panahy tena vokatry ny safidintsika tahaka ny safidy ny Egyptianina, miaika an'Andriamanitra isika. Ohatra mety avy amintsika ihany na tonga n'ilay otrikaretina fa tsy voatery avy amin'Andriamanitra. Inona no mahatonga an'izany? Efa fantatsika fa tokony hitandrintsika ny amin'ny tontolo iainana, tokony hitandrintsika ny amin'ny fitandremantsika ny manodidina antsika, tokony hitandrintsika amin'izay mety ho fikojantsika ny aina. Hatramin'izao nge tsy tena mbola mazava hoe inona nahatonga an'ilay izy. Noho izany dia raha jerena amin'ny lafiny ara-panahy tokoa dia tena mety misy antony tsy fitandremana avy amintsika olombelona, mety misy antony avy amintsika, tsy hoe Andriamanitra no mikaravasy antsika na mikapoka antsika fa tena misy safidintsika mihitsy ny mafo izay mety ho maka amin'ny toeran'Andriamanitra mihitsy azy tahaka ny Egyptianina, miaika an'Andriamanitra, tsy miraharaha an'Andriamanitra. Dia mety ho lafin-javatra tahaka izany ary toazato firaika amby roapolo nge izay tsy mentsika toerana ao anatiny, tsy meny zao tontolo zao toerana intsony eto amin'ilay zao tontolo izao namboarin'Andriamanitra. Izany hoe fa azo lazaina hoe raha amin'ny lafiny ara-panahy dia tahaka ny roa alina zao tontolo izao
tsy eto amin'ny asany tanantsony Andriamanitra fa itsika no everitsika fa tenatsika sy ny fahaizantsika no mitondra n'izao tontolo izao tsy Andriamanitra ny miala fa isika ny nandroaka n'Andriamanitra amin'ny lafiny maro samihafa dia izao mety ho vokatra ny safiditsika enganetsy ho zay fa ny faharoa dia ity mety ataontsika izay hita tao anatin'ny tantara zany hoe tena mety avy amintsika fa ny faharoa dia ity koa nefany antony faharoa zay azo hamakinany hoe inona no mahatonga ilay arety mandrekina tahaka izao dia antony faharoa dia tena lafiny zavatra avelan'Andriamanitra andalo mihitsy koa zany hoe na inona dia ny zavaboary dia nataon'Andriamanitra misy lalàna misy loa mitondra azy ary ny tantara dia efa misy Andriamanitra no mitondra azy ny zavatra be dia be azontsika ovaovana ao anatin'ilay tantara afaka manovanova zavatra tsika fa ny lay lalàna hitondran'Andriamanitra n'izao atao dia efa izy no mitondra azy tahaka ny hoe tsika zao raha mandeha taxi brosy dia afaka miovaova toerany tsika ao anaty taxi brosy makeny aloha makeny erina afaka misakafo afaka mihinana goûter sy ohatrany anatin'ilay taxi brosy fa ilay lalàn'ny taxi brosy dia mandeha efa voalahatra hoe iny mandrakariva zany hoe ao anatin'ilay planin'Andriamanitra momba n'izao tontolo izao dia afaka misy zavatra ataontsika be dia be fa efa misy lalàna sy planin'Andriamanitra momba n'ity zao tontolo izao ty ina tena tenenina dia izao ny fitraka zavatra tahaka izany dia mety mampadihy ny tenantsika manao hoe misy zavatra avelan'Andriamanitra tena andalo zany hoe efa misy fivoarana zany ao anatin'ny izao tontolo izao ohatra hoe misy fivoarany mikroba mety misy mikroba karazana mikroba tsy hitantsony nisy tany amin'ny 100 taona lasa dia efa maty izy izao dia misy mikroba karazany mipotra vaovao indray ankehitriny ary dia misy miovabika miova endrika vaovao afaka 100 taona zany hoe misy lafiny zavatra tahaka izany izay avelan'Andriamanitra hitranga ino no ataon'Andriamanitra azy hitranga dia maro samihafa ao aloha zany hoe asehon'Andriamanitra fa izy mitondra rehetra izao fa ao anatin'in'ilay fivoarana iny zany dia avelan'Andriamanitra hitranga lay varanaretina avelan'Andriamanitra ivoatra lay mikroba mba hahatonga varanaretina azon'Andriamanitra sakanana iny satria mahiny zavatra rehetra izy fa nahoana ny tsy sakanan'Andriamanitra roa mantony ny voalohany zany dia izao ho fitezana ny mpino zany hoe mitranga ilay varanaretina mety tsy ho vokatry ny fahotantsika mety tsy ho vokatry ny ataontsika tahaka ny Egyptiana fa mety ho vokatry ny lalàna ny zavaboary kanefa filalàna ny zavaboary iny azon'Andriamanitra ny sakanana fa naninona ny navelan'ny mitranga dia ny antony mba ho fitezanantsika jereo tsara ny tantara ny tafio-drivotra teny ambony sampokely ny zanaky ny mpianatra tao anatin'ny sampokely Jesoa tao anatin'ny sampokely ny mpianatra dia izao nitranga nefa ny tafio-drivotra tsy midika zany hoe satria tao anatin'ilay sampokely Jesoa dia tsisy tafio-drivotra fa tao anatin'ny sampokely Jesoa fa nisy ihany ny tafio-drivotra ny dikan'izany tsy hoe satria tsika kristianina tsy hoe satria tsika mino dia tsisy ny tafio-drivotra fa tena mety mandalo tafio-drivotra isika fa inona ny vahaolana tao anatin'ilay tafio-drivotra ny antso an'i Jesoa ny mpianatra hoe vonjeo zahay fa maty zahay zany hoe ilay valanaretina zany dia hoarina amin'ilay monjany ranomasina ary ny tiana tenena dia ny hoe tena mety misy lalàna ny zavaboary tahaka n'ilay tafio-drivotra teo mahatonga ilay valanaretina fa ny vahaolana dia izao tsy mifametrahantsika fanontaniana ny hoe inona nahatonga ilay tafio-drivotra lalàna ny zavaboary ilay izy koa mety ho zay nahatonga ilay valanaretina mety ho lalàna ny zavaboary raha toka tsy lay ataontsika hoe fitsarana tarak'ilay tamin'ny andro ny lozafolo fa mety ho lalàna ny zavaboary ilay izy fa izao kosa nefany ao anatin'ilay sampokely sa tsy ao anatin'ilay sampokely Jesoa sy fanontaniana petraky ny mpino zany dia izao raha ao anatin'ilay zavatsarotra miaraka aminao Andriamanitra sa tsy miaraka aminao miantso an'Andriamanitra ianao sa tsy miantso an'Andriamanitra zay zany fanontaniana faharoa ny hoe tena mety ho lalàna ny zavaboary mety ho zavatra mitranga vokatry ny natiora
fa avelan'Andriamanitra hitranga ilay izy fa izy nefa ny ao anatin'ilay zavatsarotra ihany azontsika ntsona amin'ny fotoana rehetra fa ny fahatelo dia ity mety mitranga koa lay zavatsarotra lay valanaretina zany a na lay loza tahako izao tena ataontsika mihitsy hoe avelan'Andriamanitra hitranga ilay izy ho famaizana mihitsy ho famaizana tarehy aloha dia ny Egyptianina fa ho famaizana ny mpino mihitsy noho ny amafisapony mpino araka ny resantsika tamin'ny Davida teo Davida nge mpino Davida nge niaraka tamin'Andriamanitra fa nisy fotoana niala tamin'Andriamanitra izy zany hoe tena navelan'Andriamanitra hitranga ilay izy tsy lalànan-javaboary ihany fa tena mety tsy olana zavaboary fa tena ny zavatra nitranga mihitsy avelan'Andriamanitra nitranga mihitsy mba ho famaizana satria misy fotoana tsy mahatoky an'Andriamanitra itsony olona ary amin'izao andro antsika izao nge mamperitreritra tontato faraika amby roapolo taonjaton'ny siansa nanomboka tamin'ny tontato fahasebin'ny folo dia hitantsika fa be loatra ny fikitihan'ny olombelona ny antsoina hoe aina be loatra ny andrana ataontsika momba ny aina ary be loatra ny fikitihantsika ny vatan'ny olombelona izay tiapolon'Andriamanitra be loatra ny andranak'andrana ataontsika tsy fanajantsika ny teapolon'Andriamanitra dia fampieritrretana antsika io hoe move voavahantsika ary tena antsika tokoa ve ny fifehezana ny vatan'ny olombelona zay mahatonga antsika mieritreritra manao hoe ao anatin'izao vanim-potoana sarotra izao dia raha tsorona dia roa ny vahaolana ny voalohany dia fibebahana nataon'ny Davida fibebahana miaraka satria tsy nametraka an'Andriamanitra ho tompon'ny zavatra rehetra isika fa iverintsika fa toy izao itsika no ny fahaizantsika fa ny faharoa dia izao fibebahan'ny mino ka ahaizany mamantatra tsara fa ny Andriamanitra tompony dia Andriamanitra miaro azy ao anatin'ny sarotra ny loza ny reto mandrikana dia nahavony Egyptianina fa tsy nahavony zanak'Israely dikan'izany fitrakan-javatra tahaka izao koa dia manamarina ny salamo faraika amby 9 izay hoentina hoan'ny mpino manao hoe asy izy io no malalatiny manao hoe hoy ny andininy fa ao amin'ny salamo io salamo faraika amby 9 hitanao manomboka amin'ny andininy fa enina andininy fadimy ary tsy atao ohatra ny orono ny alina ianao na ny zanantsipika manidina noho ny andro ny arety mandringana mandeha amin'ny maizina na ny fandringanana mandripaka amin'ny tatao vovonana na dia isy arivo aza lava eo anilanao seraialina eo kavananao dia tsisy hatraminao zany rehetrany dia milaza fa andininy fahafolo dia tsy hisy lozanjoanao na aretina nakaiky ny lainao salamo faraika amby 20 Jehova dia aro anao amin'ny akaviananao amin'ny akavianao satria zany dia mampanome toko zany fa rehefa ao anatin'ny fandinitena ny olona dia mamonjy Andriamanitra ary engany ny fanontaniana mipetraka zany dia tsy ny hoe inona Andriamanitra ny dikan'izao fanontaniana inona ny nahatonga an'izao tsy zay tsy vovalitsika Andriamanitra ihany ny mahalala azy tsy metraka fanontaniana satria hoe iza ny nahatonga an'izao Andriamanitra ihany mahalala azy satria zany fanontania zany dia mampisaraka azy mety hiteny hoe ianona ny tompona ndraikitra amin'io ianona dia mahatonga anao tsy andiny tena fa ny fanontaniana dia ny hoe mbola miaraka aminao ve za Andriamanitra sa tsy miaraka aminao ato anatin'ilay sambo keliko ve nao miantso anao ve asa tsy miantso anao fa raha toa ka zay ny fanontaniana petraky ny mpino dia mamonjy Andriamanitra tahaka ny apôstôly zay nandalo tafiotra dia Jesosy no nantsony ary rehefa tonga Jesosy dia tsy nandatsy izy fa nanao hoe kely finoana noho zany dia mampahery ny mpino hijery an'io zavatra io varanareton'io amin'ny finoana tsy hijery an'io amin'ny hoe Andriamanitra dia Andriamanitra mpikapoka mpanafahy zay tokoa Andriamanitra tsy mankasitraka ny ratsy fanahy izy fa hijery amin'ny hoe voavahan'Andriamanitra ny zavatra rehetra rehefa miverina amintsika manoloana an'izay zavatra nyresan'ny pastera izay mety
famaizana avy amin'Andriamanitra mety ho zavatra nataontsika olombelona ihany na tonga n'ilay valana rentina. Inona raha ny fihetsika tokony ho ataon'ny fiangonana manoloana an'izao sy ny andraikitra tokony ho raisin'ny tsirairay avy? Misaotra anao amin'ny fanontaniana satria izay zao no tokony ho izy tokoa satria efa io zany ohatrany hoe efa mbiakoditra ilay izy. Everiko hoe ny tokony ataon'ny fiangonana raha mijanona amin'ny fahefan'ny misaotra masina antsika dia ny fitaomana ny fiangonana aloha hibebaka. Mahafinaritra be ny perikiopa FJKM ao nohony hoe mahafinaritra. Tahaky ny faminaniana mihitsy fa ny lohahevitry ny perikiopa ato amin'ity volana mars ity dia fitaomana ny olona hiverina amin'Andriamanitra. Hoy ny perikiopa, lohahevitra amin'ilay volana mars zany miverena amin'ny tompo Andriamanitra ao. Ary ao anatin'ilay fotoana hoe miverena amin'ny tompo Andriamanitra ao no mitranga le valana aretina eto amin'ny firenena. Toy ny faminaniana mihitsy toy ny maminany zany lay perikiopa zay azo filazana azy itony perikiopa toy efa elabe natao fa tsy hoe voamaly efa heritaona meloa toy ny efa vita. Le perikiopa zany dia toy ny efa maminany manao hoe ny fiverenana amin'Andriamanitra ny vahaolana. Ary dia nyzay zany ny afatra miteny ho azy ny perikiopa nandritry ny volana martsa fotoana izay iverahantsika mahita io. Dia ho an'ny fiangonana zany dia fitaomana ny olona hiverina amin'Andriamanitra, fitaomana fiangonana. Ary ny fiangonana hiverina amin'Andriamanitra dia betsaka ny endrik'isehony zany, fibebahan'ny fiangonana, ny fifamelan'ny fiangonana, fialan'ny fiangonana amin'ny fifampitsarana, fialan'ny fiangonana amin'ny fizarazarana, amin'ny fifanaratsiana, zany hita ao anatin'ny fiangonana. Zany endrika hiverenan'ny fiangonana, mety ho fanaovan'ny fiangonana tsy ho zava-dehibe koa ngamba zanatria, ataoko hoe zanatria izay tena tian'Andriamanitra tanterahan'ny fiangonana. Sao dia variana koa ny fiangonana. Sao dia tsy voataizan'ny fiangonana araka ny tokony ho izy koa ny vahoaka an'Andriamanitra. Ary ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra, izay ilay fiangonana ary ny vahoaka an'Andriamanitra manahoana ny fiainan'ny vahoaka an'Andriamanitra, ny mpino tsirairay amin'izao vanim-potoana iainantsika ankehitriny izao. Move ny mpino tsirairay izay mahasaro-piaro ny tompo raha mijery ny fiparitahan'ny zava-mahadomelona, ny fisehony herisetra, ny fifanaratsiana ataon'ny mpino tsirairay nefa samy mpino hitantsika anaty fiarahamonina nge zany. Ny tsy fanaovan'ny mpino ho zava-dehibe ny olona sy ny aina fa ny materialy amin'izao fotoana mampiroborobo ny kapitalisme zao. Efa tantsika fa ny herin'ny vola, ny herin'ny zavatra hita maso ny tompoiny izao tontolo izao dia nireko ny mpino mirona mankany amin'izany irona n'izao tontolo izao ny kapitalisme. Inona tokony ataon'ny fiangonana? Dia fitaomana ny mpino sy ny fiangonana manontolo hibebaka. Hoy ny tenin'ny ao amin'ny boky ny tantara hoe raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako no avy anety teny ka hivavaka dia hanasitrana. Amin'ny boky tantara dia Andriamanitra zany tsy manao hoe raha ny jentilisa na ny mpanompo sampy no miverina, fa raha ny oloko, zany hoe ny fiangonana ny mpino ihany, ny olana zany tsy any amin'ny mpanompo sampy fa ny olana raha ny boky ao misaotra masina dia any amin'ny mpino mihitsy. Zany hoe raha miverina ny mpino dia manasitrana Andriamanitra. Mampieritreritra be zany. Fa ny faharoa izay tokony ho izy koa raha jerena azy dia izao ataonareo miteny frantsay confinement araka volaza teo dia mampieritreritra hoe ohatrany tian'Andriamanitra, tsy hoe ohatrany fa tian'Andriamanitra hiverina amin'ny fiainam-pianakaviana mihitsy ny fiarahamonina. Ny taonjato faraikam-roapolo nge taonjaton'ny individualisme, taonjaton'ny tsy firarahiana ny fiainam-pianakaviana, taonjaton'ny tsy firarahiana ny fiainam-panambadiana, taonjaton'ny tsy firarahiana ny fiainam-piankohonana. Zany ange ny taonjato faraikam-roapolo. Ary be dia be ny olona ankehitriny mandeha ataontsika hoe na dia any amin'ny tany kristianina, mandeha ataontsika tahaka ny Eropa avaratra, Eropa izay ataontsika hoe tsy dia tena mirona intsony amin'ny fanambadiana fa mandeha ho azy fotsiny ny fiainana.
dia izao confinement zao zany a dia manery ny olona hanome toerana ny fiainam-piankohonana samy mijanona ao an-trano mikarakara tokantrano manaraka ny etomody mpianatra ao an-trano ihany nray mpianakaviana manaraka afaka manaraka tsara ny devoir an-janany ny ray aman-dreny zao avo daholo zao afaka manadio ny tokantrano tsirairay avy zany hoe raha tena jerena amin'ny lafinanam-panahy dia tena te hiverina te hitaona ny olona hanome toerana ny ankohonan'Andriamanitra ray aman-dreny sy ny zanaka ao anatin'ny tokantrano. Za mihefitra manao hoe misy dikany alay fotoanan'ny confinement lay fotoanan'ilay fihibohana mihiboka tika menakavy dia fotoana tokony ho fandiny tena fotoana tokony ho fiaingana vaovao an'ny tokantrano tsirairay any fotoana tokony hatsapahan'ny tsirairay hoe mamangy Andriamanitra fotoana tokony antiny tena manao hoe inona moa zany zao tokony amboaritsika menakavy kely misy dia roa volana tany Chine ohatra atao anatin'ilay fihibohany dia ny fahatelo zay tokony ataon'ny fiangonana tsy fampahirezana rehetram-pianakaviana ihany ka fitaomana azy andiny tena fa fanajana koa nefa ny mba nilamina petraka ny fiarahamonina ny fiangonana dia ao anatin'ny fiarahamonina dia misy lamina zany apetraka ao anatin'ny fiarahamonina io hoe zao ny atao mba ahafahana atsika mianaka zao miresaka eto dia ray metatra ny elanelany dia mba misy an'izay zany apetraka amin'ny fiarahamonina misy an'izay lamina mba hifandaminana zay ary ajainy zay ajainy mitaizan'izay ny mpino atsoatsy mantsy mety rehefa atsoatsy mantsy dia mety teny ka tsy ilaina nge zany everiko fa tokony manaja an'izay ny fiangonana taona ny olona hanaja an'izay tahaka izao ataontsika fiangonana efitsika amin'izao ary farany a dia ny tokony ataon'ny fiangonana raha teo koa amin'ny maha-izy ao anatin'ny fiarahamonina azy dia lay fanaovana soroka miara-milanja raha mijery ny any Chine itsika raha mijery ny any Italie itsika raha mijery ny any France itsika dia efa manao antsoavo ny firenena amin'ny antsoina hoe tsy trotraka ny mpitsabo trotraka karesaretsaina hoe mafy be nge zany urgentiste zany mety manatrika olona tovy hoe roapolo ndray maty ao anatin'ny ray andro mafy be zany amin'ny saina maha-olombelona mpitsabo reny zany rehefa sadatsaina hoe any Italie camion firy no mitondra faty andeha hodorana alohan'ny voanao ny tokantrano dia le marary dia miteny ambulance miteny manao hoe mety tsy miverina eto tsony izy fa mahirisa mafy be nge zany ho an'le olona itenenana sy ho an'le olona zay manao miakitra an'izany asa zany dikan'izany tena ilana firaisankina pirenena zany adidin'ny fiangonana dia rafitra ao anatin'ny fiarahamonina dia tokony mitaiza ny vahoaka amin'ny lafiny moral mitaiza ny vahoaka mba hanao soroka miara-milanja tsy ho tia teny amin'izao raha zany misy adidin'ny fiangonana mitaiza ny fiarahamonina satria sosana tri misy mpino manararoatra manao vary maizina sosana tri misy zanaky ny fiangonana sanatriny zany manafina vary makatombony amin'ny vidin-javatra tsy tokony akana tombony zany ke sao dia sanatry misy zanaky ny fiangonana manao an'izany dia tokony tezain'ny fiangonana izy hoe tsy fanao ny manararoatra na mifanararoatra ao anatina retina tahaka izao zava-tsarotra ohatr'izao satria fitsaran'Andriamanitra koa nge io e tsy seviny mihitsy ny arena sy ny tombony azo ao anatina fahorim-bahoaka na zavatra tahaka izao zany zany tokony ho tezay tokony ho antsoava ataon'ny fiangonana ataontsika hoe ry zanaky ny fiangonana iza ndray no andrasana hifanohana ahifamela ahifampitsinjo ahanao asa soa raha tsy ny zanaky ny fiangonana raha tsy ny kristianina zay na tsy arona ndray maimaimpona fiangonana zany dia tokony ho fitaovana iray koa eo ampelantanan'ny fiarahamonina eo ampelantanan'Andriamanitra nomen'ny fiarahamonina mba tsy arona andiny tena tsy hanao asa soa ary asa ny fotoana tahaka izao ny tokony ho hanamarinana ny tenin'ny tompo manao hoe mizara manomeza inona azy ifampizarana raha toa ka mijery an'ireny fandaminana ataon'ny fiarahamonina ireny nge ka misesika ilay zanatriny zany ataontsika hoe tena mifanosika mihitsy ny olona mitady vary mitady menaka inona reny tokony ataontsika fiangonana raha toa ka mbola sanatry engany ety tranga zany ka mitoy lava le izy
inona tokony atao amin'ny fiangonana tiana tenena dia ny hoe manana didy tsika vahoaka kristianina tsy maninona angenana sampiny fosina ary ohatra hoe tsy dia tena havita an'izao rehetra zao anaja ilay ataontsika hoe solidarité nationale ilay firaisampirenena ilay fifanohanana ilay fihavanana malagasy ary natakatra hoe trano tsy misy avaratra le olona zay tsy mahalena ny alofana ka mipindray ve ny tokony ho ratsa-danja amin'izany dia veriko hoe tokony fiangonana mitaiza ny olona ifanampy ifanohana amin'izao vanim-potoana sarotra izao. Misaotranao pastera tamin'izay fanazavana mikasika an'ity valana rentana teo amin'ny fifandraisana eo amin'ny baiboly sy ny fijery ara-panahy ary indrindra ny hafatra izay napetraka tamintsika fiangonana sy ho an'ny sambatan'olona tsirairay avy izay voateny tao anatin'ny hafatra ary voalohany hoe mila miverina isika, faharoa eo amin'ny lafin'ny fianakaviana fandraisana andraikitra eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, fahatelo ny lafin'ny fanarahan-dalàna izay efa tsy dia anantsika loatra ary ny farany eo amin'ny lafin'ny soroka miara-milanja izay tsy isy ny fanararotana. Misaotra indrindra pastera. Dia raha soa ny isam-pianakaviana ho endry tsara dia mahatoky ny fitiavan'Andriamanitra na inona na inona. Ny Andriamanitra tompontsika dia Andriamanitra fitiavana hoy ny tononkira mibesa, tsy Andriamanitra namorona elo ibesa ka tsy elo atsika kory ny coronavirus fa tsorakavy ny fitiavan'Andriamanitra sy tehin'Andriamanitra mamerina atsika eo amin'ny saha mahafinaritra ny mananao atsika dia ny fiadanana sy ny fifaliana ka dia maniry soa ny tokantrano tsirairay, maniry soa ny zanaky ny fiangonana atoko ny fitiavan'Andriamanitra. Dia misaotra ny mahalala-tiana nametraka izay fanontaniana izay everiko fa ilain'ny mpino mahafantatra azy dia mirahasoa antsika mianakavy tompoko fitahin'Andriamanitra indrindra. Soanao koa pastera. Rahasoa.